Niaraka tamin'ny monde jeune tany atsimo le soulèvement populaire 1er avril 1971 tany nisy telo arivo ny maty fa tsy nanina fa ny soulevé ny monde jeune sy ny tany reo zay tsy mila nitsirana teny frantsay moment satona 14 juillet 1983 misamboriny DGIDE tsy raha tsiraka ny nampisambotra ako satria hoe anao atteinte la sûreté de l'État angalatra ny sarty pellicule tao aminy satria tamin'izay nanana studio tao amin'ny budin Damarson natao hoe sary dia nasako tao zao ny sarin'ny olo dia nalefa ny tany 31 jours any gadrainy tany Ambohibao tany amin'ny hoe la piscine.